Fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra. Ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany. Izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Iny avy dia fifaliana lehibe no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay mbola mampiatrano i mampandroso fahitalavitry ny Amitié TV ity. Ho ampitomboana aminao aneny fiadanana omba ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny pasteur Josepha Herniaina Rakotonandrasana no eto amin'ny fanolorana. Miaraka amiko eto ihany koa ny ray aman-dreny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao pasteur. Ya, miarabanao pasteur Josepha ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika atao anatin'ny tokantrano matsiaro antsika mandrakarivo zay amin'ny fivavahana zay sandratra eo anatrehan'Andriamanitra na manaraka amin'ity onjam-peo sy fahitalavitra mivantana ianao na amin'ny YouTube sy ny Facebook. Ho antsika tia ivelan'ny Madagascar toy ny aty Dubai, Koweït, Liban, tsy adino nareo eto Mauritius sy ny eto Seychelles. Indrindrandrindra moa zany ireo mpanaraka tsy tapaka eto ny trano fivavahana vao ny oloko aty Frantsa sy ny fiangonana maro samihafa eto Frantsa eto. Reo mpanompon'Andriamanitra zay mifanerasera amin'ny tenanay mivantana ihany koa moa zany dia eto Moscou, eto Russie, eto Moscou eto dia faly mampahery anareo zay ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsy maladino anareo akory izay fa de manona ny fitahin'Andriamanitra. Androany dia ny Mpitsara toko fa 220 no resantsika zany hoe mikatona tanteraka eto ny boky ny Mpitsara toko fa mitoko manontolo amin'ity boky ny Mpitsara ity ary dia miroso indray tsika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny dingana manaraka ao amin'ny rota no resantsika pasteur Joseph. Ndomboko alohan'ny zavatra rehetra dia ivavakantsika metraka ny fiarahana satria na dia atao hoe tondra ny hafatra zay dia manaiky fa fitaovana ihany fa Andriamanitra ny tompony teny dia izy no hitaridalana antsika ary ivavaka isika. Raha eo manaja anao miondrika mpanajana eto amin'ny fanatrehanao zay androany. Ianao no asandatra ianao no omena ivoninahitra. Misaotra indrindra satria efa nitantananay ianao afaka namakivaky indray iny bokin'ny Mpitsara ray manontolo iny ary ho faranana androany Jesosy. Za dia mino fa nisy lesona lehibe, nisy fahasoavana be lehibe zay notovozon'ny olona, niraisin'ny sambatan'olona tao anatin'ireny fampianarana, tao anatin'ny fandalinana n'ireny teninao eny satria ny teninao tokoa dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ta io zay androany aoka ianao fanamasina ametraka amin'ny teny ny fahazava-tsaina, ny tolotsaina, ny fatakarana rehetrarehetra ty anatinay mba aizanay mampita an'izany araka ny voasoratra manao hoe ianao dia manao ny lelanay tahaka ny an'ny efa mahay mankasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mpitsara toko fa 220 dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izay teny izay. Andiny voalohany. Ary ny lehilahy amin'ny Israely efa nianina tany Mispana hoe aoka tsisy amintsika nomeny ny zanany vavy ho vadin'ny Benjamita. Dia nakany Betela ny olona ka nitoetra teo anatrehan'Andriamanitra mandra-parivan'ny andro. Dia nanandratra ny feony ka nitomany mafy dia mafy nanao hoe Jehova Andriamanitry ny Israely eo, nahoana ny tonga amin'ny Israely zao ankehitriny zao ka fongotra ny firenena ray amin'ny Israely
Noho ny ampitsoniny de ny fomaraina koa ny olona ka nanorona alitara teo ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana. Ahony zanak'Israely izy amin'ny fireneny Israely rehetra no tsy niakatra teo amin'ny fiangonana nanantona an Jehova, fa efa nisy fianiana lehibe ny amin'izay tsy niakatra ho any amin'ny Jehova tany Mizpa hoe atao maty tokoa izy. Ary ny zanak'Israely nanenina no ny amin'ny Benjamina rahalany ka nanao hoe misy firenena ray voafongotra amin'ny Israely ankehitriny. Ahoana no ataontsika amin'ireo sisa azony vady, fa isika efa nianina tamin'i Jehova tsy hanomeny vady azy amin'ny zanakavavintsika. De hoy izy amin'ny firenena Israely no tsy mba niakatra ho any amin'ny Jehova tany Mizpa, ary indro tsy nisy olona avy tany Japesy Gileady na dia iray akory aza nankany Etoby ho eo amin'ny fiangonana. Fa rehefa voalamina ny olona de indro tsy nisy olona tao na dia iray akory aza avy amin'ny tompon tany Japesy Gileady. De naniraka lehilahy mahery arivo sy iray alindany fiangonana ka nandidy azy hoe mandehana ka mameleza ny mponina ny Japesy Gileady amin'ny lela-tsabatra mba amin'ny zaza mambehivavy. Azao no ataonareo ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra zay efa nahalalalahy dia aringanareo, ary nahita vehivavy fihetsiny 700 tsy mbola nahalalalahy teo amponina tao Japesy Gileady izy ka nitondra ireo ho any Etoby tany Silo any amin'ny tany Kanana. Ary ny fiangonana rehetra dia naniraka ny teny tamin'ny Benjamina izay tao amin'ny aram-bato tao Rimona ka niantso azy hiavana aminy. De niverina tamin'izany andro zany ny Benjamita ka nomeny azy ireo vehivavy efa novelominy tamin'ny vehivavy tao Japesy Gileady ireo kanjo tsy mbola nahenina azy ihany ireo. Ary ny olona nanenina no ny amin'ny Benjamina satria de nompangany Jehova ny fireneny Israely. Ary hoy ny loholon'ny fiangonana, ahoana no ataontsika ho an'ireo sisa mba azahoany vady fa efa naringana ny vehivavy tamin'ny Benjamita? Hoy izy, tsy maintsy mahazo lova amin'ny Benjamita zay afa mandositra mba tsisy firenena iray fongotra amin'ny Israely, nefa isika tsy mahazo manome azy ny zanakavavintsika ho vadiny satria efa nianina ny zanak'Israely ka nanao ovoozina ny zay manome vady ho an'ny Benjamita. Hoy izy, indro misy andro firavoravo isan-taona ho an'i Jehova ny Silo izay avaratry Betela atsinana ny lalambe niakatra avy any Betela ka ny Sekema ary atsimon'ny Lebona. Ary nandidy ny taranaka Benjamina izy ka nanao hoe mandehana ka manotrehany amin'ny tany-boloboka ka jereo raha indreo mivoaka andiny zazavavy avy eo Silo de mivoavy amin'ny tany-boloboka ianareo, ary samy misambotra amin'ny zazavavy avy any Silo vadiny avy ka mandehana amin'ny tanin'ny Benjamina indray. Ary makany amin'ny itaraina ny rainy na ny anadany de ho lazaina aminy hoe omeo anay ihany izy fa izay tsy mba nahazo vady tamin'ilay ady teo, fa tsy anareo no nanome azy fa raha izany de meloka ihany ianareo. De nanao izany ny taranaka Benjamina ka samy nakavady araky nisany tamin'ny mpandizany nosamboriny. De nandeha izy ka niverina ho any amin'ny lovany ary namboatra ireo tanàna ireo ka noho natao. De samy nandeha niala teo ny zanak'Israely tamin'izany andro zany samy ho any amin'ny fireneny sy ny fokony avy, de niala teo ho any amin'ny lovany avy ny olona rehetra. Tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro zany ka samy nanao zay nataony ho marina avokoa izy rehetra. Misotranao pasteur Joseph iny andiny vadimy amby roapolo iny aloha no amitianatsika angamba ny boky Mpitsara iray manontolo mazava be le namakinao azy teo hoe tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro zany fa samy nanao izay nataony marina avy izy rehetra. Raha fitinjiko eny tantara pasteur dia hatramin'ny andron'ny Mosesy moa zany anisan'ny mpitarika tena naomby tato anatin'ny Baiboly. Tsy hoe naomby fotsiny izy tamin'ny famantarana sy fahagagana zay nampanaovan'Andriamanitra azy, fa anisan'ny mpitarika naomby izy satria nanangana relève na hoe mpandimby azy zany, de tsy izy akory fa Joshua no natsangany tamin'izany fotoana izany. Ary tsy diso mihitsy ny safidin'ny Mosesy raha nifidy an'i Joshua izy. Marina fa teo safidin'Andriamanitra an'i Joshua, fa i Mosesy ihany koa nanana safidy tamin'ny alalan'ny saina nomen'Andriamanitra azy teo ambany fitariana fanamasina, de izao i Joshua no napetrany teo. I Joshua ihany koa dia anisan'ny mpitarika naomby ihany tamin'ny ampahany, fa anisan'ny mpitarika azo iverina koa nefa izy tsy de naomby ihany koa satria
tsy nanangana mpandimby josoa ary tao amin'ny josoa zany no anisan'ny azo everina hoe marina fa tamin'ny alalan'ny josoa no natafidirany le zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana fa nohony ataoko hoe tsy fananganany josoa zay relève zay na zay mpandimby zay a de niteraka gabo raraka be teo amin'ny firenen'ny zanak'Israely izy pasteur Josepha ary araka nivaky teny farany teo de hoe fa samy nanao zay nataony marina avy izy rehetra zany hoe ny fahombiazana zany na eo amina firenena anankiray pasteur na eo amina fikambanana na orinasa na eo indrindra eo amin'ny fiangonana sa eo amin'ny tokantrano de miakina be deaibe amin'ny fijoroany lay mpitarika jerenao tsara ny raha ohatra fotsiny tsika tsy akalavitra ohatra hoe resaka tokantrano resantsika be deaibe ny ray aman-dreny tsy tena mandinika loatra ny hoe miady izy mivady de avy eo sanatria am'izany entin'le foa mandroatra loatra le fo zany de tsy mandinika akory ny saina fa entin'ny fo de misaraka de rehefa misaraka inona zavatra mitranga samy manao zay ny verino marina avy daholy am'izay avy eo izy mivady de le ankizy no potika ny aveniran'lay ankizy de lasa misy fitraikany amin'ny hoavin'lay taranaka fara-mandimby zany a ny zavatra ohatran'izay zany pasteur Josepha hoe raha ty amin'ilay mpitarika indrindraindrindra eo amin'ny ray aman-dreny misy fahadisoana ohatran'izay zany ka lasa misaraka le ray aman-dreny a de miteraka olana be aty amin'ilay zanaka zay tarehana sy biazina zany pasteur de ohatr'izay da voandreto zanak'Israely reto tao amin'ny josoa zany nisy lesoka ihany noho ny tsy fananganany an'ilay relève zay indrimby anazy zay de nanomboka tao amin'ny boky Mpitsara voalohany toko voalohany de tsisy fitondrana maro-potitra teo fa ny Mpitsara zany no nitsara teo de zay olona hita hoe anavitra le firenena no natsangana teny zany a rehefa hita hoe tao anatin'ny fampiretana le firenena de mitsangana ho azy teny reny olona rehetrarehetra eny ohatra anisan'izany zao ohatra hoe Gideona anisan'izany ohatra hoe Samson anisan'izany ohatra Jefta sy ireo mpandimby rehetrarehetra zao de misaviritaka ohatran'izay zany a lay fireneny zanak'Israely ray manontolo zany a pasteur Joseph ary anisan'ny lesoko be ozy a ny tsy fijoroan'ny mpitarika zany mahitsy sy marina eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe raha tsorona zany pasteur ny zavatra anankiray zany a io moa le fitenenana hoe ny biby tsy mananto tsy mandeha misy fahamarinany any zay zavatra zay zany hoe rehefa any amin'ny lohany any ny matsatso rehefa any amin'ny lohany any a ny tena mahomby a de mahomby daholo ny aty afara rehetrarehetra ny fikambanana anankiray ohatra ny fiangonana anankiray matoa mahomby de aty amina resaka mpitarika io zany pasteur ndraindray zany ny pasteur anankiray varina any amin'ny manometsiny ny ondry entiny hoe nareo tena tsy mandray andraikitra mihitsy nareo tena tsy namana mihitsy amin'ny tiasan'Andriamanitra ty inona daholo ny ilananareo ato fa ngaty vitako zany samy rery de misy vanim-potoana zany manometsiny lay mpino zany pasteur kanefa ny tena marina de izao ny tsy mampandeha ny fiangonana na tsy mampandeha ny fikambanam-pivavahana anankiray de tsy any amin'ny mpino aloha misy andraikitry ny mpino ihany fa ny tena marina zany a aty amin'ny tsika mpitarika mihitsy zany pasteur no mahatonga an'izay zavatra zay hoe andeha araka ny tokony ho izy ary zany eny natonga an' Jesosy jereo tsara anie 12 ny apôstôlin' Jesosy fa Jesosy de nahalala fa hoe ny ray aminareo reo zao izy de voly zany misy anankiray tsy maintsy nisorona tamin'ireo de ireo raiky 12 mirahalahy reo de somary hitaritsika hoe le resaka de avy eo nifidy apôstôly ny mpianatra de i Matia no raha tsy diso i Matia le nandimby azy tao ny mpianatra zany no nanao latsabato an'io fa ny tena marina zany ny apôstôly faharoa amby folo solony Jodasy tsy Matia fa i Paoly satria i Paoly no nofidiny Jesosy mivantana mihitsy ho apôstôly faharoa amby folo zany pasteur Joseph de inona zavatra nitranga tamin'ny alalan'ireo apôstôly reo na de samy apôstôly Jesosy tsy mizatavan'olona fa manavaka izy navahany manokana tao ny apôstôly Paoly navahany tao i Petera navahany tao i Jaona sy Jakoba ary misy fotoana azy i Petera rery na i Petera sy Jaona rery fa mbola niara tao koa i Jakoba de ina mahatonga an'izay pasteur aseho an' Jesosy mihitsy zany hoe Jesosy de nifidy mpitarika ary napetrany tsara mihitsy i Jaona de apôstôly teo akaikin'i Jesosy Kristy tompo lay voasoratra manao hoe lay mpianatra tiany Jesosy fa nahagaga de ity
ozy izy mantsy Mpetsara manao hoe eto amin'ity vato ty nanorenako ny fiangonako zany hoe i Petera no lehibe ny apôstôly maripotika tsara le fanandreny Jesosy ary anisany nampahombo ny fitarihana nampahombo ny fitoriana filazantsara hatramin'ny androany ny nahatonga an Jesosy ny fidy any Petera tamin'izany fotoana zany zay le mahatonga ana miteny pasteur Josefa hoe ilaina ny mpitarika mijoro tsara sy mahomby ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy mamela hogaboraraka ny fiangonana na mitokantrano indrindra fa eo amin'ny lafiny firenena ihany koa pasteur Josefa sao de misy nao azy nampiana zay zavatra kely tiako anampiana azy raha mandray pasteur Atovo makasika an'izay fanazavana nentinao zay makasika an'ilay tokony fijoon'ny mpitarika eo anivona na ny atoko-piangonana na ny trano fivavahana na ny fikambanam-pivavahana enina dia eo anatin'ny tokantrano ary mandinika pasteur ny tena marina Andriamanitra zany raha ijery an'le olona entiny le olona entin'le mpitarika alohany ijery ahitana Andriamanitra an'le olona dia le mpitarika mihitsy aloha ny hitan'Andriamanitra le mpitarika mihitsy no hitan'Andriamanitra raha ijery ny tokantrano anankiray araka le fanoharana nataonao teo de le ray aman-dreny ao mihitsy no hitan'Andriamanitra alohany ahitany zanany ao ka matoa zany re ohatra hoe gaboraraka tsy mahomby misy karazana fikorontanana de niainga avy any amin'le mpitarika le izy zay zany mila hitandremana mihitsy ho atsika mpanompon'Andriamanitra zay natson'Andriamanitra no tendren'Andriamanitra de mila tena mitandrina mandray mesure tena entitra mihitsika amin'ny fomba fitondrantsika ny asan'Andriamanitra na io toerana zay nametrahan'Andriamanitra any io satria ianao no hitan'Andriamanitra voalohany ao ianao no jerevan'Andriamanitra voalohany ao ary miankina aminao no hoavin'ireo olona rehetrarehetra ireo ozy moa Baiboly manao hoe rehefa tsy nisy tsony zay mpitarika izay rehefa nysaviritaka teo de tsy samy manao zay neveriny ary zay le lesitsika teo aminao na pasteur Atovo tena mamelatra mihitsy le zavatra niainan'ireo taranaky Benjamin reo zay nieritreretiny faheveriny fa hoe mety le zavatra nataony kanefa nahatonga ny tanan'Andriamanitra tena nametraka famaizana na nitondra fandringanana teo amin'le fireneny mihitsy ka mila mitandrantsika hiavana malala indrindra ianao mpitarika Andriamanitra de miteny manao hoe every ny fiantsonanao masina ny fiantsona ary masina ihany koa le niantso masina ihany koa ny toerana zay metran'Andriamanitra anao ray mandre pasteur misy tenin'Andriamanitra ovakiko kely aloha pasteur melohan'ny anoizantsika an'izay resaka zay rafitra ara Baiboly izy ty Kolosiana 3 ny 9:20 de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo ianareo lehilahy tiavany vadinareo ary aza sosotra aminy ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahana ao amin'ny tompo zany ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra tsy amin'ny fanompona imaso tahaka ny pila sitraka aman'olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona ino tsara pasteur manohy an'le resaka teo eo amin'ilay hoe fahaizana mitarika raha vao miresaka tontolo ara-panatsika de tsy maintsy resaka Baiboly aloha zany ny resahana ary ny fitarihana rehetrarehetra manerana n'izao tontolo zao raha ny marina de miainga ato anatin'ny Baiboly daholo tokony hifototra ato anatin'ny Baiboly ny fahombiazan'ny mpitarika anankiray zany ny raha ny marina de miainga ato anatin'ny Baiboly nareo mpitarika mahomby eran'izao tontolo zao de miainga ato anatin'ny Baiboly anisan'ny mba nafinaritra ana ny tenin'ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump nisy fotoana izy niteny an'izao teny zao manao hoe marina fa zaho sy président américain fa Jesosy Kristy tompo izy ny tena mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ary mpitarika mahay zay mihitsy ny teniny zay pasteur de hitanao zany hoe filoham-pirenena Amerikana izy fa nametraka an' Jesosy ho faratampon'le mpitarika sy ho mpanjaka ny mpanjaka satria tamin'izay vanim-potoana zay nisy
ohatrany hoe famela bealarakevitra natao de nisy mpanao gazety somary ohatrany dokadoka anazy na ohatran'izany mpitarika tena okbe nao na mpitarika ohatran'izay de napetrany mazava tsara hoe izy no mpanjaka ny mpanjaka ozy ary izy no mpitarika faratampony tena maindrindra atsetsatsetsy tsiaritra kely iny zany eto amin'ity kolosianina toko fahatelo ty de misy fomba fitariana ohatrany tsotsotra fa miainga eto amin'ity fitariana tsotsotra eto ty no faombiazana eo amin'ny tokantrano fambiazana amin'ny fiangonana ary miparitaka amin'ny firenena ray manontolo ozy izy manao hoe ny vehivavy ny teneny voalohany eto ianareo vehivavy ozy manekeny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo ty resaky ty fa tsy ary amin'ny toka gasy na ary amin'ny rongony na ary amin'ny fanimpotsampy fa ao amin'ny tompo ozy zany hoe ianao zany ranabavy manekeny vadinao zay mety atao ao amin'ny tompo raha mitarika anao zany ny vadinao ao amin'ny sitrapon'andriamanitra de mila manaiky ekeo zay ozy izy baiboly zay le zavatra miresaka eto hoe zay mety atao ao amin'ny tompo raha miteny ohatra ny vadinao manao hoe tsy tiako ianao roneny manao an'ity fitafy tsy de montina loatra ity fa natokana ho ahy ianao ozy ny vadinao de tokony anaiky ny vehivavy manao hoe tena marina zany fa tsy hoe andro fampandrosoana zao raha ngatika aza mifananana fa nareo nytely saina de tokony manaiky mora fotsiny na hoe misy vehivavy atao anatin'ny tokantrano ato tena masika be tsy azy ivalozana fa manozona taranaka fotsiny ny ataony sady manopa fotsiny ny ataony na hoe manao tsinotsinona ny rafozany fotsiny ny ataony de miteny le vadinao hoe diso zany lalanao zany reny fa miverena ataovy am'izao de manaiky le vehivavy de indrindrandrindra moa fa ny fikarakarana ny ankizy ao anatin'ny tokantrano zany pastera de manaiky ny vehivavy am'izay ny manaraka reto izy hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo aza sosotanina mazava tsara zany pastera ny lehilahy zany de tsy tokony sosotsosopona amin'ny vadiny fa tokony ny fitiavana zany no hitondrana n'lay resaka tokantrano zany hoe rehefa mibaiko anao ny fitiavana rehefa ao anatinao ny fitiavana dinona moa le hoe fitiavana pastera le fitiavana ane tsy le hoe tiako fotsiny de iterako be deaibe fitolasy fitovavy tsy zay le tsy any fotsiny le izy fa le fitiavana de hoe asehoko aminy fa za de natolotro anazy ny fiainako ny zara ny karamo de ho an'ny vady aman-janako zara manam-bola de tsy ho fitiavatenako fa nataoko asony ankonako ary sary-piaro am'ireo ankonako reo zay fitiavana zay mila pirofo dikan'izay tsy manitsakitsaka an'ireo tsy mampirafy an'ireo tsy manao tsinitsinona an'ireo tsy mifosa an'ireo any velany zany ny fitiavana zany pastera fa tsy hoe le fitiavana de hoe ataoko bras de sous ty an-dalana de oroko eny amasom-bahoaka eny de afatarina ny olona hoe zao zay fa mifanopoka fafaka ty fa rehefa any an-tano any an-trano nefany fa mely totontro sy mifanopo be deaibe ny ohatran'izany metsara vela tsy be ohatrany hoe mifanoroka ty ivelany de fampitantana fa izy ty amin'ny herinandro ambony efa isaraka de manahirana be le izy ka mianatra le fitariantsika zany de mampatsiany zany zavatra zany de ozy izy manao hoe ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa kasitana io mason'ny tompo zany ny baiboly de miteny amin'ny efesianina toko fahinandininy voalohany sy faharoa manao hoe manajanitra ny osony reninao fa zany didy voalohany misy teny fikasana zany hoe ny zanaka de tokony manaja ray aman-dreny tokony manaiky ray aman-dreny raha tena ray aman-dreny mifototra raha baiboly tsisy ray aman-dreny zany pastera hanolo bato mafana ny zanany fa ny tenin'ny ray aman-dreny de mahasomy taranaka foana ianareo ray ozy aza mampahasosotra ny zanakareo fa ndrao mamoy fo izy hitanao ny akamaron'ny tanora mamoy fo ndrandray tsy mody atrano de probleman'io resako anatin'ny ray aman-dreny satria tsy mahazo fitiavana amin'ny ray aman-dreny le zanaka tsy mahazo tampotamby am'le ray aman-dreny fa teny mahery foana de ozona foana de mandratra foana de ty tena taranaka voaozona mihitsy tony ary le retsy nateraka izy ozy le ray aman-dreny tony tena vendrana mihitsy de zany foana ny vocabulaire sy ny disika enony ankizy eo anatin'ny tokantrano farany mamofo izy pasteur de mitoly izy de hoe ianareo mpanompo manaiky ny tomponareo arak'izay mety atao amin'ny ny tomponareo hitanao fa rehefa mirindra araka ny tokony izy reo de milamina ny eo anatin'ny tokantrano de oentsika ao anatin'ny fiangonana le izy raha izay ny zavatra misy eo anatin'ny tokantrano de mazava ho azy fa mirindra ihany ko anatin'ny fiangonana de mirindra io anatrehan'andriamanitra zany hoe tsika tahaka ny hoe vehivavy de manaiky an'andriamanitra manaiky an' jesosy kristy tompo de ny zanaka rehetrarehetra mankato ny zanaka ara-panahy rehetrarehetra mankato lay sitrapon'andriamanitra zany an'izy io pastera de ohatran'izay na eto amin'ny firenena azy ny eto amin'ny firenena ato amin'ny vakikoelany izy pastera ato amin'ny romana toko fatena ambe folo de ozy ny soratra masina hoe ny andiny voalohany aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'andriamanitra fa izay misy
de voatendrin'andriamanitra koa zay manohitra ny fahefana de manohitra ny voatendrin'andriamanitra ary zay manohitra de azo fanameloana raha toy zany moa de resaka le fahefana zany hoe ny fahefana zany matoa nomena ny olona anankiray de avy amin'andriamanitra foana io pasteur ary ny fahefana matoa miala amin'olona anankiray de avy amin'andriamanitra foana ihany ko zany na ahoana na fomba ahoana fanazavana azy de zay zany ny zavatra mitranga aloha zany pasteur de jereo tsara l izy pasteur Joseph ny zavatra tokony isy zany de hoe lay mpitondra na le olona manana fahefana de tokony hipetraka maharay azy maka ny toerana maharay azy mihitsy zany fa raha vao tsy maka an'izay toerana maharay azy zay izy a de sosotra le zanaka ary efa sosotra le zanaka de tsy mirindra io fa mifamely io pasteur de ohatra zay keo le aty am'le zanaka zany hoe tokony anajany le fahefana anajany le mpitondra ina moa le fanajana an'le mpitondra tsy hoe mandoalika eo anatrehany tsy zay ny resaka eto fa ny resaka eto zany de tokony hoe manaja azy ianao satria andriamanitra nametraka azy na tsy mitovy aminao zany foto-keviny de ajainao izy entinao ambavaka izy mba hampandrosony firenena mba hampandrosony fokotany na ny commune zay misy anao na ny firenena zay misy anao zay mihitsy le izy pasteur zay le zavatra ara baiboly ary raha mirinitra araka zany io a de miteny aminao ao hoe hotahin'andriamanitra ny firenena hotahin'andriamanitra ny fikambanana tahin'andriamanitra ny fiangonana ny anjara ny zanakara-panahy de mitona mambavaka n'lay fiangonana pasteur Joseph miariary be zany pasteur ary hitako hoe tokony ho takatry ny olona zay manaraka atsika mihitsy zany fanazavany zany a miainga atao anatina tokantrano a de mipitany anatin'ny fiangonana mipakatra aty amin'ny firenena ozy izy ny baiboly ary zay ngamba mahatonga ny tenin'andriamanitra amin'ny teny manao hoe am'izany andro zany a ozy de ho andriamanitra ny sampianakaviana amin'ny Israely zava-dehibe zany pasteur nisy tantara anankiray izay anandraisana lesona somary matsikaiky fa hitako hoe misy lesona mpanompon'andriamanitra ary mitondra fivavahana le ray aman-dreny io de zao ny zavatra misy ao anatin'le toeram-pivavahana zay hoetiny a eo mason'ireo olona reo zany de tena mankasitraka azy ny olona pasteur satria sady malemy fanahy no sarika no tsotra tena hoe hitan'ny olona zany tena mafinahitsy ty ray aman-dreny ty a fa atsina poziny olona mihitsy tsy zay indray anefa izy any anatin'ny tokantrano fa hafa mihitsy tsisy nalala le tantara moa raha tsy le vady aman-jana ny jovavolombelona de ndray mandeha de fotoam-bavaka ao anatina fotoam-bavaka zany ka avy nisy olana tany an-tokantrano le ray aman-dreny de tonga atao anatina fotoam-bavaka izy de hafa izy le any an-tokantrano hafa ihany koa zany izy le aty am-piangonana de ina ny zavatra misy io pasteur gaga ny olona ka somary taratara mivady aman-janako pasteur tamin'io gaga ny olona fa nisy tomobile tonga teo mba varam-piangonana izy ny tao anatin'le tomobile miaraka amina entana be deaibe niankona amin'ny pasteur de gaga ny olona fa nina zay ifindra ty am-piangonana ozy izy le madamo ifindra ty am-piangonana zay fa maninona ny ifindra ty am-piangonana ka le data ty am-piangonana mihitsy ny mety aminay fa hafa mihitsy le data any trano tsy mety aminay zany hoe tena de ity moa tonga saina le mpanompon'andriamanitra hoe le aty ozy izy malemy fanahy le aty tena olona tsotra le olona aty tena mipetraka am'izay maray azy zay mihitsy fa le ary anatin'ny tokantrano hafa mihitsy ka somary matsikaiky ale izy fa misy lesona tsara tsoahana ihany eo anatin'izany hoe ianao zany rehefa andriamanitra mifidy ianao a de zay le izy hoe mandeha am'le rafitra zay nomen'andriamanitra fa rehefa mandeha am'izay tsika milamina ny zavatra rehetrarehetra ary raha mandinika ane pasteur somary mivoaka kely indray mankany amina resaka firenena hoe firenena lehibe zay mandroso am'izao vanim-potoana zao a de na de atao hoe misy zay karazana tsy fitovizam-pitsia zay pasteur misy ny fifananana ohatrany tsy de misy karazana fifanoherana be fa ny aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana tsy mety mipetraka am'izay mihitsy fa zao rehefa tsy namana ianao de tsy maintsy adversaire ianao tsisy hoe mba hiaraka ezaka hiaraka mpandroso sy ny rehetra tsika moa tsy miditra resaka politika fa somary miditra ao anatin'le resaka fitarihantsika pasteur ka zay ny zavatra anankiray mila trandrahan'ny olona zany mila jerevany mpitarika rehefa iainan'ny olona
tahak'izay iaina ny olona hoentina milany manzavatra rehetrarehetra aozy izy ny baiboly manao hoe andriamanitra tsy andriamanitra ny fikotranana fa andriamanitra ny filaminana sy fiadanana mazava ho azy pasteur mandrotsaka ny fitahiny mandrotsaka ny fanambinany eo amin'izay toeran'izay andriamanitra somary miverina kely amin'le bokyny Mpitsara teo mandre pasteur Atovo anisan'ny voatsikatro ihany koa anatin'ny boky Mpitsara io dia zao misy karazana ny toetran'andriamanitra tena tsy mazaka fahotana mihitsy tena hoe andriamanitra zany na fotoana manaony satria izay de atao hoe feny le tantara efa tsy nisy pitarika teo dia mbetika hoe manompo an'andriamanitra mbetika hoe tena matahotra an'andriamanitra dia tahin'andriamanitra omen'andriamanitra fiadanana mamotsitra fahasoavana ho azy andriamanitra fa mbetika ihany koa hoe mivadika dia miodina amin'andriamanitra manao zavatra tsy araka sitrapon'andriamanitra dia mavesatra amin'andriamanitra mihitsy ary amin'ny fotoana manao an'izay dia ozy ny baiboly manao hoe natolotra andriamanitra eo an-tanany fahavalo tsy ty boky Mpitsara ty zany dia mampiariary ary mampiseho mihitsy hoe andriamanitra tsy afaka miray petsapetsa amina resaka fahotana andriamanitra tsy makasitraka fahotana na oviana na oviana eo amin'izay misy fahotana dia miala ny tanan'andriamanitra miala ny fahasoavan'andriamanitra ozy izy ny baiboly andriamanitra ozy izy dia tia mpanota fa tsy makasitraka ota na oviana na oviana azay na tonga ny Davida ny teny manao hoe raha makasitraka ota atao poko dia tsy mba hiaino andriamanitra tena zay zany exigena-andriamanitra tsy afaka miara-miasa eo amin'izay misy fahotana andriamanitra pasteur tovina hevitra mavony marina zany pasteur ary io no anisan'ny mampi coincé ny fiainana olona maro na rohatra miresaka foantsika resaka tokantrano raha vao tafiditra ao anatin'ny tokantrano ny fahotana na mafisako kely an'izay teninao zay dia misy faharavana tampotampoka zany eo na ny asanao na ny arabola na misy tsy fahasalamana zavatra tsy apozina tsy apozina zavatra zay raha ohatra ao anaty fiangonana moa dia mazava ho azy fa tsy misy fanatrehan'andriamanitra mihitsy raha vao ny fiangonana anankiray zany no mandefitra ao anatin'izay hoe fahotana zay ary zany mahatonga antsika miresaka foana n'io resaka fahotana eto io mba hatonga an'izany tsy ara-dalana amin'ny mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra fa iverenako hoe ly pasteur Joseph lahy Mpitsara toko faraky amin'ny roapolo farany teo raha tsorinao zany dia nanao zavatra mamofady ny taranak'Israely ray manontolo teto ataoko hoe taranak'Israely ray manontolo satria ilay fokony Benjamina no nametaveta ilay vadan'ilay lehilahy levita anankiray zay niakatra avy tany Betlehema ny Joda dia nisy ray aman-dreny be anankiray tao avy amin'ny fokony Efraima lo olona anankiray zany nananatra an'ireo fokony Benjamina reo zany hoe avy aty amin'ny taranaky Josefa le fokony Efraima nananatra n'lay taranaky Benjamina hoe tsy mety zao ataonareo zao dia nefa moa dia ny violendry zalahy ihany le vadin'olona io zay zahatra mamofady mihitsy io pasteur maty mihitsy maty dia avy eo nyrasarasain'le vadiny 12 le izy dia ino andika le 12 hoe zao ny fahotana mahafaty eto amin'ny taranak'Israely manontolo tsy nataony amin'ny Benjamina rera fa fahotana mahafaty eto amin'ny taniny zanak'Israely manontolo dia jereo tsara fa efa natao teto moa ny asa marika tamin'ny omaly fa ringana ny taranaky Benjamina 5,4 eo mahatatsavatra sady lehilahy mahery avokoa reo 900 sisa ny taranaky Benjamina lehilahy avitra teo zany dia ny zavatra nisy koa nefany etsakilany nisy efatsalina mahery ny taranak'Israely maty avy amin'ny fokony Joda sy ny foko folo rehetrarehetra zany hoe tena faty olona be fahotan'Israely ray manontolo izy pasteur Joseph fa hita ihany le izy amin'ny Tsipriana hoe taranaky Benjamina moa nanao azy fa nisy fiantraikany tamin'ny taranaky Benjamina sy ny Israely manontolo dia eto amin'ny toko faraky amin'ny roapolo ty moa nanenina zanak'Israely ary efa nanenina dia nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra ary ny valim-bavaka azony zareo dia zao lay toe-pondry zareo ny ova hoe andao hiavana zany hoe lasa namitram-pihavanana zany lay zanak'Israely teto pasteur hoe ringana ny mahazanak'Israely ny zanak'Israely laha voafoana ny taranaky Benjamina dikan'izay dia zao tsy maintsy mihavana teo le tsy fitovikevitra teo lay hoe zavatra nitranga teo le adiny fanaovana fa tsy midika akory hoe lolo-po mandrakizay dia
niavana ny taranak'Israely teo pasteur, ary de ireo taranak'Israely ro ihany no mitady vahaolana hoe ahoana ny fomba hanomezana vadan'izy eninjato am'rahalahy reto, satria le fianianana moa zany efa nandeha hoe aza misy manomeny zanaka vaviny mihitsy ho vadiny taranaky benjamina tsony manrak'izay. eo mbany eo izy pasteur atory de miteny manao ovoozina zay manomeny sanany vavy satria teny mavesatra mihitsy zay niteneniny zay, sady teny mavesatra le izy ny fianianana, satria le fianianana efa nanazavatsika teto fa ny fianianana ny didy mpitsarana farany ambony teo anatren'Andriamanitra, ka ny fianianana zany na ny voaty tsy azo iverenana tsony rehefa naloko ny vavanao, de tsy maintsy nitady vady ho an'ireo izy de nametraka fihavanana hoe ary nametraka tsara hoe rahalahana ihany ireto taranaky benjamin reto, dia rehefa niavana ry zareo de nilambila ndray le firenena tao aorianan'izay pasteur, mbola ho hitantsika eo moa toen'izy io any amin'ny bokon'ny rota sy any amin'ny bokon'ny ino ty izy io any amin'ny Samoela voalohany sy ny tantaran'ireo mpanjaka rehetrarehetra reo, fa hita hoe vetivety ray le taranaky benjamina zany de nyroborobo vokatry le firaisan-tsaina. Ina moa nle sonangezabe ho tsoahana ao anatin'le izy pasteur, ny baiboly de milaza ao amin'ny filazantsarany jaona toko 7:7 manao hoe didy vaovao no omeko anareo de ny mba hifankatiavanareo, zany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ny fotokevitra zany tsy voatery hitovy pasteur, tsy voatery hitovy io fiangonana rehetrarehetra io zany, tsy voatery hitovy na fiangonana zokony na fiangonana zandrany, tsy voatery hitovy. Misy zavatra tsy hitovizana foanao, misy zavatra tsy hitovizana foanao, fa tsy midika akory hoe ifankaly eto, tsy midika hoe tsy afaka niavana, tsy midika hoe tsy afaka niavana. Ny fitsarana dia an'Andriamanitra rery ihany, Andriamanitra no mahafantatra hoe rano reto vireny amin'ny elo, ty tsy mibebaka, ty me tsara velatsika, ty fiangonana ty mitarika ny olona any fahavereza, Andriamanitra ny mahalala an'izay. Fa itsika maha-olombelona tsika lay mitsaratsara indraindray hoe ry anina fiangonany rano reny mivery, fa ny atsika ato ny tena marijefy, ny atsika ato ny tena oke, aza misy mialato fa ny atsika ihany ny tena oke, mety ny anao io ny tena tahorana indrindra, io no atahorana indrindra, satria za mahita pasteur jereo tsara ny baiboly mba haka ohatra kely fotsiny tsika. Ny fiavona volana sy ny fireariana de melony fahasombana ozy ny ten'Andriamanitra, oabolana toko 2:20. Ny fiavona volana sy ny fireariana sy ny fizahozahoana io ny fahotana mafaty na tonga ny losifera sy ny apatelo ny anjely ny lanitra ny azera teto ambonin'ny tany ny vadika ho satana, anjely ratsy. Dikan'izay zany de zao raha avy any an-danitra nazera ny mpiavonavina sy ny priare sy ny mpizaozao, de Andriamanitra ndray ve de apakatra avy aty ambany ray hoe ianareo mpivavaka miavonavina sy mireare reto ko mieritreritra ny teninao ianao ihany maro andao akarinareo le toerany losifera le mpiavonavina. Tsy manao an'izany izy, ny tany aza nazera de ahoana ndray ny ampiakara mpiavonavina aty ambonin'ny tany aty, ka ny dikan'izay zany de hoe araka ny teninao teo tsy midika hoe tsy miavana, tsy midika hoe anamarina ny tenanao anao de anao tsinotsinona ny hafa. Za pasteur tena saripady eo mivavako mihitsy manao tsinotsinona na pasteur no heverina fa kely noho ianao io na lehibe noho ianao io ka anyendren'olom-baositra Andriamanitra eny na anao tsinotsinona ren'olom-baositra. Andriamanitra no mifidy an'le mpanompon'Andriamanitra, Andriamanitra no mifidy an'le fiangonana, de nefa ataonao tsinotsinona tsy moramora ny valin'izay eo anatrehan'ny tompo, ary zany ny tandremana foana amin'ny teny aloko ny vava, fa tsy hoe misy olona anankiray na mpianatra anao de hoe ato amintsika ihany ny tena marina, raha vao tsy ato amintsika de very rano reny ohatra zao any reny eny tsisy dikany sy de mahay an'izay toetr'izay koa anao de anao tsinotsinona ny hafa. Fa eto tena jereo tsara fa nasaika rikana zany taranaky benjamina nanetry teny Joda, Robena, Isakara, Zebulona, Naftaly, Efraima, Manase, Levy, Gada, Idana, Yasera niavana taminy. Tena hoe nisy fihavanana natao tao hoe ahoana indray fomba ampandrosoana ty fokony benjamina ty, fa rikana ny fokony benjamina io ane modelin'ny fiangonana ty aparany aty, modelin'ny fiangonana ty aparany, zany hoe tena ilaina ny miavana. Za tena miteny pasteur hoe enjana be ny adversaire am'izao, ny adversaire tena tsy akan'olona inona moa eto fa eo ny fanompotsy ampy, eo ny finoana hafa, mihamazovana, miamatanjaka manera-tany ny resako eto, manera-tany. Le kristianina indray vao mainka mifanakina, vao mainka mifanakina ny aty amin'ny zandriny mamelony zoko, ny zoko mamelony zandriny, ireo lay tsy de mivavaka loatra tsy miditra am-piangonana tsy indray mandresaka krismasy de le ny zavatra ataony de hoe foany re fiangonana zandriny reo, foany any am'le foany any, fa nga moramora zany, nga moramora zany firenena tsy misy fiangonana zany, tsy moramora zany,
tsy moramora zany pastera hoe ienan'andriamanitra zany any am'le ny sasany ray de varinany am'le hoe ny andreo de bizina io itedavany zalavoly io za de miteny moramora ny vava fa nganao fa nahita hoe itedavany zalavoly io za manokana de miteny pastera satria misy vanim-potoantsika voakina de miteny aho hoe ny rato amin'ny trano fivavahana vao ny oloko manokana misy olona ato misy olona manam-pahefana ambony mivavaka ato misy généraux mivavaka ato misy bokotra maromaro mivavaka ato misy mpitsara ato misy olona manam-pahefana manana ny maizy azy ato fa izao ny akamaroan'ny olona tonga atoko nefany de olona marary tsisy ninona olona marary ka potika tsisy ninona ianao raha no manome sakafo azy olona rava fiainana misy olona multimilliardaire mivavaka ato fa multimilliardaire na ny frena bus azy efa tsy anana antsony efa tantara sisa lovatsofina sisa hoe multimilliardaire izy taloha fa efa tsisy ninona ntsony de ren'olonyreny no ampianarina ny sitrapon'andriamanitra ren'olonyreny no délivrena satria misy asana devoly ren'olonyreny no ampianarina hoe zao ny lalam-pitahina ampianarina le olona de aveo le olona manomboka tahin'andriamanitra tsikelikely ary za de miteny aminao misy am'reny olona potikireny am'izao fotoana zao manana bus na vita trano lasa mianatra ny ampitan-dranomasina ny zana de ialina avianao fa mitahin'andriamanitra izy olona tsisy ninina izy tonga teo de mitahin'andriamanitra izy satria manao fanatitra izy manao ampafolo-karena izy mamatsy amin'ny pastera izy makatozy satria zay ny voalaza ny tenin'andriamanitra hoan'ireo tsy faly am'zany de zay ny voalaza ny tenin'andriamanitra de tahin'andriamanitra le olona ka rehefa tahin'andriamanitra ve le olona de mialina ianao hoe le pastera manao bizina nefa ren'olonyreny tsisy ninina pastera teo aloha misy am'ren'olonyreny lasa manan-karena am'izao fotoana lasa tahin'andriamanitra satria le andriamanitsika mita pastera ka io andriamanitra mita io tsisy olona afaka nitsivalana n'zay tiany atao am'zay olona tiany ho tahina fa zay tiany jehoba ho tahina de voata mandrak'zay ka niza mialina niza be fielonana za tena miteny aminao pastera Josefa hoe rehefa tahin'andriamanitra le olona ino moa ny azonao atao ianao ndray ve nde ivandravandra hoe voata le olona de anao ndray no be fielonana ka na maria koa za zavatra zay satria miresaka n'ity le fihavanana ity tsika eto le fihavanana eto zany zereo tsara le zavatra nitranga teto le zanak'Israely tsy miteny manao hoe andao anao ny fanao ny benjamin tsika satria le fanao le taranak'le benjamita teto namono an'le tsy nanao ny fanaony izy fa le fihavanana fa an'andriamanitra rery any ny fitsarana an'andriamanitra rery any ny tompony teny farany hoe zao ny ataoko am'reto na izao ny ataoko am'reto zay le zavatra nitranga teto pasteur dia hitantsika eo ny toy izy io mamarapara anareo zava-dehibe zay ray aman-dren'ny pasteur atova hoe tsindritsika foana manao hoe azo atao foana ny miavany azo atao ny miavana azo atao ny miara-dalana mihitsy na de atao hoe samy manana ny fomba fijery samy manana ny fahaisen-dahatra marina ny teninao teo manao io tsy voatery itovy io tsy voatery itovy io na teo amin'ny mpianatra ny pasteur samy nana omby folo reo mpianatra reo fa samy nanana ny fomba fijeriny any samy nanana ny atao hoe fiainany mihitsy ny fomba fahaisen-dahatra nisy fotoana reo niady ny am'izay olohany fa de zao afaka niaraka foana izy afaka tonga ekipa anankiray izy afaka niara-niasa izy azay no mahatonga ny filazantsara tena ny paritaka vokatr'ilay fihavanana sy firaisatsaina teo amin'ireo mpianatra ireo maresy lahatra lay toetra n'ilay zanak'Israely satria lasa navesatra tamin'ny mihitsy zany manao hoe ahoana moa zay anisan'ny atao hoe fiangonana anankiray natsangan'andriamanitra ny andeha ho fongotra ao anatina ady anankiray mandalo fotsiny tena navesatra taminy zany tsy nisy resaka tsy ho pasteur zay zavatra nisy tany aloha tany araka nambaranao teo manao hoe nametraka izy manao hoe andriamanitra ihany ny tompon'ny fitsarana raha mandinika ny tantara ao ambadika eo tsika rehefa miditra amin'ny Samuela voalohany toko fa Samuela voalohany eo tsika de jereo fa vao nisy mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely de avy amin'ny taranaky benjamina ny elisy pasteur zany Saul zany avy amin'ny taranaky benjamina ka iza moa tsika ny andeha hifanendry eo avelao ny tompo tompony fitsarana izy ny malala ny zavatra rehetrarehetra fa le tanjona anankiray zay tian'Andriamanitra faniriany Jesosy efa ely zany mba ho iray ihany izy rehetra faniriany Jesosy zany hoe didy vaovao no meko anareo de mba hifankatiavanareo zava-dehibe zany pasteur
zava-dehibe ary tokony ho hity zany za de maniry hoe mba ho hity eto amin'ny firenentsika zany pasteur mba hitsangana eto amin'ny firenentsika zany hoe tena reo a ny kristianina rehetrarehetra miray saina miara mivavaka tsy misy efitrefitra tanjona tokana mandrava zay zavatra rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nisy fijoroana vavolombelona anankiray zay hitako tamina resaka document firenena tany tao amin'ny fariparitra Amerika voany tao kaikaiky ny Meksika tao tena hoe io firenena io pasteur de kelikely izy firenena tena potika ao anatina fantrana ny olona mameno ny tanàna de resaka bara de zany ny zavatra iainan'ny olona de rehefa mamy ny olona mazava ho azy fa tonga ny ady ao anatina firenena kely fa feno prison ary eo prison eo de feno olona de reo ny hitan'le mpitondra fivavahana nisy fiangonana ihany zany teo de reo ny hitan'le mpitondra fivavahana tam'le tao anatin'izay fa teo eo fa tsy nety am'izay resaka hoe fihavanan'izay tsy nisy an'izay firaisatsain'izay de nanjaka teo zany ny aizina fa nafinahitra rehefa nanomboka tonga saina zareo de nanomboka ny famela de nanomboka hoe ndao iray saina ndao ihivavaka ho an'ity firenena ity fa tao anatina taona vitsivitsy pasteur fa tena niova le firenena ary ozy izy le témoignage manao hoe ny kabiazan'ireo prison tao eo de nakatona de lasa trano fivavahana de inona ny antony nanakatona anazy satria tsisy ilana an'le prison ntsony tsisy olona miditra ntsony fa ny olona nanomboka nanompo an'Andriamanitra afaka tamina resaka fanandevozany toka sy ny rehetrarehetra nanomboka nitahin'Andriamanitra ihany koa ary aseho an'lay le olona ao anatin'le témoignage hoe nivokatry le tany rehefa avy eo tena goavana tsy eo hoe misy karoty mamokatra be ka afaka hovainao raha ratsorona de ohatrany hoe lasa salama ambanin'ny tany zany pasteur rehefa mifankaty ny mpitondra fivavahana io averiko foana tsy miteny akory hoe andao hiaraka ho any fiangonanay daholy fa samy manana ny azy io ary samy ho tsarain'Andriamanitra amin'ny fiangonany fa le hoe hifanaratsy eto hifanapotika eto hifanalabaraka eto zay ny tsy zany tokony ho alavirana zany ary raha hitarina misimisy le izy araka ny teninao teo dia ato amin'ny tontolo ny resaka firenena ray manontolo ato amin'ny resaka politika dia ny mpanao politika tika teto mohatra am'izay zany rehefa manao propagandy de tena marisy lahatra ny fotokevina fa eo amin'ny fampiarana azy no somary tsy tanteraka izy aveo dia lasa miteraka gidagida eto amin'ny tany sy ny firenena pasteur Joseph de hitantsika hoe tsy tena misy mijery an'ilay tompontsoa tsy misy tena mijery an'ilay tompontsoa an'ilay firenena nandritra n'izay valam-dimapolo taona zay zany pasteur dia hitanao fa miamikorosy hoe memakaiza ihany ty firenentsika tya dia zany mahatonga atsika le hoe entina mbavaka ny mpitona mba homen'Andriamanitra fahendrena mba tsy ho tafalatsaka anatina fitiavam-bola sy fitiavan-tena fa tena ho tia ny firenena ary ny aty ambadika kosa de mba hoe mba tsisy ifamingapingana fa tena raha mipetraka amin'ny mahampanohitra anao de tena manohitra amin'ny fampandrosoana fa tsy le hoe manohitra any am'le tena inona ny any amin'ny tenany ity de ohatraohatran'izay foana jereo tsara ny zavatra nitranga teto pasteur fa anakatonako azy tanteraka hoe tsy namaly faty tsony lay raiky amby folo miralahy ary ny taminaky Benjamina nanana fanetretena zany hoe nianatra amin'ny fanahiny valifatsy zany teto amin'le firenena teto amin'ity zanak'Israely ty ary ny mpanjaka voalohany araka ny teninao teo rehefa nanangana mpanjaka Andriamanitra de nahagaga fa avy amin'ity taranaky Benjamina ty ho hitantsika moa ny toyny fa tsy hoe le de ho tonga antsika iarivavakatsika pasteur vavakantsika raha eo mankasitraka anao ny anaran' Jesosy zay noho ny am'izay fianarana nraisina teto izay enona de atao hoe mitondra ny fampianarana zay de mandray lesona ihany koa am'izany rehetrarehetra zany satria ianao fanahy masina no mametraka an'izany ary ianao de te hiasa mikery eo amin'ny fiainan'ny olona mba atonga ny olona anana fiainana milamina feno fiadanana tena hoe ho tahin'Andriamanitra miainga hatrany anatin'ny tokantrano ny ray aman-dreny de ho fitarika mahomby ho fitaratra ho amin'ny taranaka Jesosy de zany epita ihany koa Jesosy aty amina
resaka fomba mpivavahana rehetrarehetra ty amin'ny zay mpitondra fivavahana ny vahoaka n'Andriamanitra ray manontolo a isy firaisa-tsaina isy fifankatiavana tena nampahafantarinao androany fa afaka ny miara-miasa afaka ny mijery ny tombotsoa iraisana de no an'ny filazantsara mba hitondra vokatra tsara ho an'ny firenena mba tonga n'Andriamanitra hetsika sy asa anatin'ny firenena takan'izany ihany koa ny amin'ny firenena Jesosy mino fa tafapaka izany fampianarana izany ary mandray lesona ny tsirairay avy ary noko fa tsy ho verimainy zany tompo fa ho avy ny fotoana de hanomboka hijiry zany ka aso vahoaka maro aso ny firenenay tompo ho voninahitry ny anaranao zany mankasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny tompoko misaotra antsika rehetra naraka nijery rehetra amin'ny farany sy ny aino ny boky Mpitsara toko faraika amby roapolo sy ny teo aloha rehetrarehetra miditra amin'ny tantarany rotandratsika ny lesitsika manaraka pasteur ary tsy mijanona moa tsika araka ny fanifanarahana hoe raha tsy mifarany ty baiboly ty tsy mijanontsika na amin'ny taona firy na ny taona firy de ho fitaitsika hatramin'ny farany mihitsy io ary efa vitandray ka mbola velona ina soamantsara daholo ary mbola tsy tonga any amin'irao anatra tompo de velona any amin'ny Genesis indray nitanjonao anatin'le izy de tsy azakazana akory ny fahavitan'le izy fa ny ao am-ponay de hoe hanova zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena ary amonjenanao sy ny ankonanao atonganao amin'ny fibebahana sy anana fanantenana any amin'ny fiainana mandrakizay zany zavatra rehetrarehetra izany ary isy fombiazana ihany koa nao eto amin'ity tany fandarovany ity mametraka ny veloma amintsika tompoko veloma daholo veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tompo saina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasa antsika rehetra tompoko